Ankavaliana tompoko lasy tompo vavy no androsoanay any anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy indray amin'ny ity hariva ity ato anatin'izao fandaharana izao. Tahaka ny mahazatra dia misy hatrany ny vahiny hoentina aminao any tokantrano any hitafa amintsika iresadresaka mahakasika ny atao hoe refondation amin'ity androany ity dia ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Ramatoa Lily Rafaralany no vahintsika miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Miaraba Adima Miaina dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetra eto amin'ny la chaîne de la refondation. Tsy andeha irery ny tenako amin'ny fanitanana ity fandaharana ity fa misy ny namana mpanao gazety Iatsanirina ihany koa ato amin'ny ankavanako ato. Miarabanao Iatsanirina. Miaraba namana Adima Miaina, miaraba madame ministre, miaraba antsika mpijery ny fandaharana ihany koa isan-tokantrano. Anomboantsika avy hatrany ny fandaharana Ramatoa Ministra fanavaozana no antony natongavanareo amin'ny sehatra amin'ny maha-ministra anao amin'izao fotoana izao. Afaka manao tatra na fanazavana fohy ve ianao amin'ny mijery antsika ny tokantrano any tao anatin'izay efa-bolana izay, inona no miova tao anatin'izany ministera izany ary inona no mihatsara? Misaotra betsaka Adima Miaina tamin'izay fanontaniana izay. Mahaliana ny olona mihitsy ny hoe inona ilay fanavaozana noentina. Misy ara olona maro samihafa amina sehatra samihafa milaza hoe ela loatra ny fanavaozana tsy izao no nandraisanay. Fa izaho te hampatsiahy kely foana hoe 20 taona antsika teto hoe tsy nisy na inona na inona. Ao anatin'ny efa-bolana mahagaga fa efa misy zavatra mipahakany amin'ny vahoaka. Ny zavatra ataony ny fitondrana ny fanavaozana repoblika amin'izao fotoana izao dia lasa isika vahoaka indray no ohatran'ny azafady amin'ny teny vahiny hoe exigeant hoe aiza ihany ilay fanavaozana, iny aloha izany tsindriko kely alohan'ny resahana. Dia andao any amin'ny zavatra manandrify ny tena ny resahana misimisy kokoa Ajanirina sy Adima Miaina hoe ny teo amin'ny fizahantany dia azo lazaina ny elo lalana ny rehetra ihany izahay. Asa re nanole hoe ny angiavy taty tokoa ve ilay etaeta hoe andao hanova, andao hanavao. Fa ny teo ministeran'ny fizahantany sy asa tanana manokana dia resy lahatra hoe raha te hanamboatra tsika dia andao ilay tena tompon'ilay sehatra ilay ao anaty sekteur andao akakevitra. Andao enoina hoe inona ny zavatra andrasan'izy ireo ary dia mbola tsy nisy na anankiray ary tao anatin'ny ministera mieritreritra hanao karazana fanavaozana isan-tsehatra fa ny teo amin'ny asa tanana sy ny fizahantany nanomboka an'izany tany amin'ny volana novambra izay efa nanao izany hoe fotoana fohy taty aorianany nandraisana ny andraikitra izany. Natao aloha ny asa tanana nangona olanjatony maro izay tery amin'ny Petit Palais dia nisy feikevitra nivoaka mihitsy tao hoe inona no andrasan'ny mpanao asa tanana. Avy eo nitanterana tery amin'ny Le Colisée Tsiadana ny fizahantany. Tena eraky Madagasikara tonga teo ary io no tiako tenenina tsy hoe saritsarina fanavaozana nataontsika fa tena hoe natao aloha ny fakan-kevitra isam-paritra ary tombony be mantsy misy ireo raha tsy mangaiky efa-mparitaka dia mila haintsika mitrandraka an'ireny malaky hoe misy ny direction régionale be dia be dia ireny nanao fakan-kevitra tany amin'ny misy aza ary ny solontenany ireny no nalefa teto Antananarivo nanao fakan-kevitra nasionaly izany hoe mbola ny taona 2024 dia efa vita ny fizahantany sy asa tanana ny fakan-kevitra efa nivoaka ny fehi-kevitra io Rizmy Rahalany natongavana tamin'ilay tolo-dalàna volavolan-dalàna nalefa teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra dia ny code du tourisme izay tsindriako tsara hoe 30 taona tsy nisy fiovana izany code du tourisme izany. Be dia be ny zavatra efa tsy manaraka ny toetrandro intsony ao anatiny be dia be ny fivoarana teo amin'ny sehatry ny fizahantany tanatin'izay 30 taona izay fa dia isorantsika an'Andriamanitra hoe tanatin'ny efa-bolana dia afaka niroso amin'izany tsika tsy hoe nirososoana fahatany fa niainga tamin'izay fanatsarana rehetra avy eny ifoton'izay. Santionany iray izay. Iresaka kotsika tany amin'ny taona 17 asa raha fantatrareo fa ny COMESA dia nanolotra milina misy eo amin'ny 720 amanetsinetsiny dolara ny valeuran'ireo milina ireo izay tokony anodinana hoditra. Io hoditra io izany tena anisan'ny mahay-be mpanao asa tanantsika fa lany andro amin'ny hitanareo ilay fandrahoana, fikarakarana, fanamainana izay vao manjaitra dia ela be vao mahavita famokarana izany. Dia 2017 no efa nomeny COMESA io zavatra io ho ampiasain'ny coopérative Gasiskin ahafahana mihazakazaka amin'ny famokarana manana tena mialatsiny tena fenitra tena izy ao anatin'izay asa manodidina ny hoditra izay fa dia noho ny
zavatra rehetra izay nataony teo aloha dia izao tsy vita hatramin'ny farany ny fanolorana an'ireo fitaovana sy fampiasana an'ireo napetraka tao fotsiny. Tonga ity fitondrana ny fanavaozana ity tarihan'ny Andriamatoa Filoha sy ny gouvernemanta sy ny praiminisitra miaraka aminy dia izao nanapa-kevitra izay teo anivon'ny ministera hoe ho alaina ireo fitaovan'ireo dia natolotra tamin'ny fomba ofisialin'ny Senam moa izay organisme rattaché misahana ny artisanat ary dia ny Senam no nanolotra anazy tamin'ny legasy Iskina resahako anareo teo izay fa lasa orinasa ankehitriny. Inona tiana tenenina amin'izany fa nindran-dalana tamin'izay dia voasokatra ihany koa ny tsenan'ny famarotana hoditra eo amin'ny firenena rehetra eto anivon'ny SADC. Izany santionany amin'ny fanavaozana raha tsy teny afa-tsy ny hoe fampanarahan-dalàna ireo sehatra rehetra izay tsy manara-dalàna sy ilay ataontsika hoe informel formalisation izany tena miazakazaka be amin'izany izay ary amintsika miteny izao dia manao ny tombana ho an'ireo izay te hisehatra matianina amin'ny lafin'ny fitarihan-dia na ny évaluation des guides touristiques izay amin'izao taona maro koa nefa tsy nivoaka ny agrément ny guide dia efa misy maromaro mivoaka mandeha miandalana amin'izao fotoana izao. Santionana izany ilazana hoe anjarantsika ny an-tokantrano mandinika anjarantsika malagasy hoe fanavaozana ve izany sa tsy? Misy zavatra ho resahana ve tsika ao anatin'ilay fanavaozana sa resaka mandalo fotsiny ihany? Mahakasika ny fizahantany ilay SAT izay miandry ny fivorian'ny anteny miram-pirenena amin'ny volana May. Anisan'ny miandry ihany koa ny SAT ny asa tanana. Mbola misy okitiana ve sa tonga dia ho atolotra ihany koa sa mbola ho jerena akaiky koa mahakasika an'izay? Ny Antanatohatra aloha mila fantarintsika foana ihany. Misy izany ny ekipa juridika eo anivon'ny ministera. Ireny no mamolavola an'izay zavatra tiana ho avaozina izany sy ho atolotra eny amin'ny anteny miram-pirenena. Tsy hoe rehefa vitanay ilay izy dia makeny amin'ny anteny miram-pirenena fa mandalo aloha première lecture eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Dia rehefa avy namaky daholo ny minisitra rehetra tsy misy fanamarihana na hoe misy fanamarihana dia rehefa valide eo izy dia mandalo indray any amin'ny filan-kevitry ny minisitra. Izay no nahatonga antsika nahita n'iny note ny conseil iny izany hoe efa avy nandalo an'izay Antanatohatra roa izay ilay code du tourisme andresahako aloha eto. Dia ny famaranana anazy izany dia ny fiakarany eny amin'ny anteny miram-pirenena. Ny mahakasika ny asa tanana dia tianao marihana ihany fa raha misy ny ministera andrasana vokatra betsaka indrindra dia izahay ary resahana foana hoe fanohitra ny fampandrosoana ny fizahantany sy asa tanana izany. Fa afaka misavo isika jereo ny teti-bola ny LFI fa anisany mantra indrindra izay raha teti-bola no resahana. Soa ihany fa misy ireo fiarahana nombona antoka maro samihafa ny partenariat izany no ahafahana mihetsika manao andrenjahatra maro samihafa ireny, fiatrehana ny ataontsika hoe salon samihafa iraisam-pirenena dia tena fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka no ahafahana manao an'ireny. Fa raha ny vola eo anivon'ny ministera tena mampalahelo. Dia inona moa no mahatonga ana miresaka an'izay ao anatin'ny volavola izay efa eo am-panomanana izay amin'izao fotoana izao ilay atao hoe fonds pour la promotion du tourisme et fonds pour la promotion de l'artisanat. Dia io fonds io izany raha sitrapon'Andriamanitra dia andalo an'ilay Antanatohatra ny tantaraiko antsika teo dia miroso eny amin'ny anteny mera rehefa lany soma tsara eo anivon'ny filan-kevitra anankiroa. Izay angamba ny fanavaozana azy resahana mahakasika ny asa tanana fa mandra-piandry an'izay dia tena miezaka izahay manokatra ny sehatra rehetra ahafahana mivelatra bebe kokoa ary mety mbola ho resantsika misimisy kely izay rehefa avy eo. Nisy ny ezaka efa vita ihany koa fa manahoana amin'izay ny fampiarana azy satria voalazanao teo ilay izy hoe raha misy ministera tokony ahomby indrindra dia ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana satria manerana ny Madagasikara afaka manana izay atao hoe mampiavaka azy izay. Manahoana amin'izay izany tena fameloma maso indray ny fizahantany ny fotony satria efa nisy teo ny afaka-kevitra, efa nisy ny fehi-kevitra, efa misy ny code de tourisme. Manahoana amin'izay ny fampiarana azy. Ny zava-misy aloha raha te hampitombo ny isan'ny mpizahatany tsika tonga eto Madagasikara dia jerena aloha izany ireo rafitra efa misy. Tsika manana ny office du tourisme, misy ny office régional dia misy ny office national. Ireo aloha izany tena izay mihitsy ny attribution ny hoe manao promotion an'ilay destination Madagasikara. Be dia be ny zavatra mandeha ao anatin'izany. Anisan'izany ohatra santionany ilay niarana tamin'ny Madabesdila ilay campagne hoe Redorant
ensemble Madagascar be dia be fa hoentina ilazana zany hoe ao anatin'ity sehatra ity raha te hampitombo ny isan'ny mpizahatany tonga isika dia mila mitombo ihany koa ny ahafahana mandray an'ireny olona ireny. Ary raha ny lalan-tsaina izay hitarihan'ny lehibe ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika dia morona makany amin'ilay atao hoe écotourisme isika. Izay zany ny lalana izorantsika amin'izao fotoana izao satria raha resantsika hoe plage ohatra betsaka ny manana an'izany, manana Maurice, manana ny Firenen-kafa. Raha iresantsika hoe resaka luxe sy ny karazany tourisme de luxe be dia be nefa manao an'izany, mahita an'izany izy any amin'ireo firenena arabo sy ny sisa ireo. Fa inona no tena vidian'ny olona lafo eto amintsika? Ilay biodiversité, ilay endémicité, ilay maha isika antsika. Ilay ataoko hoe tena hoe be dia be ny zavatra ananantsika tokana amantany ary hijery an'io natiora io fotsiny no alehan'ny olona eto izay vidiany lafo dia lafo dia lafo. Vokatr'izay dia mila zany tsika manana infrastructure be dia be afaka mandray an'ilay mpizahatany liana amin'izay zavatra izay. Saingy ho anay manokana zany izao dia hoe na iza mpandraharaha mieritreritra handraharaha amin'ny lafin'ny fizahatany eto Madagasikara dia napetraka mihitsy hoe any amin'ireny parka sy toerana manana maha izy azy eto Madagasikara ireny dia sao dia mieritreritra ilay olona hoe hanao 5 étoiles miaraka amin'ny building be. Tsy izay fa hoe écologe de luxe no tokony ho atao. Izay ilay tena hoe morona makany amin'ny écotourisme isika amin'izao fotoana izao. Io no antony nahatonga raha zavatra concret ny resahantsika nahatonga ny hoe namboarina ohatra ny axe avy eo Andasibe makany Amantadié. Hitanareo lasa fohy kely ny séjourn'ny olona ao Andasibe izy dia miverina satria tsy praticable indrindra ho an'ireo mpizahatany nahazo azo taona les touristes du 3e âge les axe Andasibe Amantadié. Dia nanapa-kevitra izay manamboatra efa mandroso be ny asa amin'izao fotoana izao ary raha vita soamantsara io alohan'ny hisokafan'ny saison dia mazava be fa hitombo ny fotoana hijanonan'ny mpizahatany ihany hitombo ny zavatra ho azony tsidihana dia mahazo avokoa nareo parcs nationaux nareo hôtely mandray olona ny lafiny rehetrarehetra mahakasika amin'ny mpizahatany ny mpitaridia rehetrarehetra. Izany zany entina ilazana hoe tena mirositsika mampiroborobo an'ilay izy dia ankoatran'izay moa ilay tena hoe fiara-miasa amin'ireo betsaka ny mpandraharaha liana fitsika kosa mametraka. Izao ny lalana tiana hitondrana azy ary tena za tena mahita fa io écotourisme io no harena be azontsika hanosehana ny toe-karen'i Madagasikara raha tsara mitrandraka azy mizotra makantsika eo. Anankiray moa misy an'ilay fahalafosan'ilay destination Madagasikara koa sakana be iny dia iny zany efa betsaka ny zavatra nojerena na ny lafiny ohatra hoe lafiny solika efa niarahana anjery tamin'ny ministry ny angovo izany zavatra izany mba hatonga hoe tsy monopole na orinasa compagnie pétrolière anankiray ihany no mivarotra solika eto Madagasikara mahatonga an'ilay avion hafa zany any ankafa izy manao plein fa tsy eto. Izay aloha anankiray fa ny faharoa ilay taxe lafo be asa raha fantatsika fa io taxe io raha mandoa ohatra ianao andeha tsy haiko aiza re zany ianao hoe andeha ho any Frantsa ohatra ka raha mandoa be ianao 1400 € ny 700 amin'iny mety taxe fotsiny. Dia efa nisy ihany koa ny fijerevana eo anivon'ny MEF an'izay zavatra izay. Izay no tiako tsindriana hoe te hiezaka tena mandeha fa zao transversal be izay dia tsy maintsy miankina amin'ny rehetrarehetra. Miresaka asa tanana antsika dia tsy maintsy miankina amin'ny environnement et développement durable izay. Miresaka fitaterana tsy maintsy miresaka amin'ny transport tena voakasika miresaka lalantsika dia miresaka amin'ny travaux publics rehetrarehetra. Dia vetivety alohan'ny hamaranako azy hoe fampiroboroboana ny fizahantany dia efa ao anatin'ny paikadin'ny ministèren'ny tourisme sy artisanat koa nikitika ilay axe manelanelana ny Belo sy Bekopaka mirefy 100 kilometatra izy io fa misy 30 kilometatra tena tsy azo aleha dia efa hijery ihany koa izay fomba iarana amin'ny travaux publics manamboatra an'izay azo amboarina malaky mialohan'ny hanombohan'ny saison. Anisan'ny andrasan'ny mpanara-baovao amin'ny sehatry ny asa tanana fa eo ihany koa amin'ny lafiny fizahantany dia ilay any France zany mahakasika ny Gasikara 2026 Gasikara manja mangetaheta ny vaovao na ny diaspora any ivelany satria hitondra ny traikefantsika sy ny mampiavaka antsika eto Madagasikara ny vaovao mahakasika an'izay Madame le Ministre. Gasikara manja dia hevitra teraka
miaraka tamin'ny diaspora ihany. Rehefa nivahiny voalohany tany Frantsa tamin'ny taona 2024 tao aorian'ny fanendrehana dia nihaona tamin'ny diaspora tao Frantsa. Nangataka mihitsy moa izany e. Tia indray izany hoe lilira faralama tsy manaiky lembenana amin'ilay izay telo damba anisany mitondra anjara biriky kely tamin'ireny fanavaozana ireny dia hoe te hisaotra mivantana ho an'ireo diaspora dia maro be ny diaspora tonga tao manerana ny Eoropa tamin'izay fotoana izay. Teo niteraka ny hevitra nisy nanolo-tanana ny teny hoe manana terrain malalaka izahay aty Frantsa ao Soèvre adiny roa miala eo Paris eo ilay izy. Dia maninona izy raha andao hanaovana zavatra ilay izy ho an'ny fizantany sy asa tanana. Teo izany niteraka ilay hevitra hoe Gasikara-manja dia sehatra anankiray ahafahantsika mampilendalenda amin'ny Eoropeanina rehetra hoe zao anie ny hakanton'ilay Madagasikara anay e. Mahatonga anareo hisafidy hoe aleo any no mandeha rehefa tonga ny fialan-tsasatra. Ho asehontsika ao ny hakanton'izany fizahantany eto Madagasikara izany, ireo toerana manan-tantara rehetrarehetra, ireo agence de voyage, tour opérateur, ny acteur touristique rehetrarehetra dia nasaina avokoa indray anjara ao anatin'izany Gasikara-manja izay. Ohatray koa ny asa tanana dia tena mahazo sehatra satria zareo ireo tsy tena mahazo betsaka loatra. Marina vao nandefa ampolontsika, ampolony latsaka kely tany Inde tamin'ny farany teo fa ilay tena hoe ataoko teny gasy ilay saramba be ny mpanao asa tanana tsy tena mba mahazo sehatra hitondra ny vokatrany eran'izao tontolo izao. Izany hoe andao ilay tsena efa misy kolokoloina hampiroboroboana dia ho tonga eo. Raha fitinina izany dia izao na ny zavakanto malagasy, na ny toerana mendrika hotsidiana eraky Madagasikara, na ny kolontsaina malagasy, na ny sakafo malagasy, na ilay fomba malagasy. Hitanareo izany tena hoe ilay hafanana chaleur humaine ananantsika gasy izay tsy voatery ananan'ny Eoropeanina. Io mihitsy no entintsika any mandritra ny efatr'andro mba ahafantaran'izareo hoe ohatr'izao kely ilay Madagasikara. Dia tena hoe indramako ilay teny frantsay mahafinaritra ahy tenen'ny mpiara-miasa mikarakara an'ity hoe on va vraiment transporter l'âme de Madagascar en France sans prendre un billet. Tsy mbola mila mividy billet izy efa mahita hoe en 4 jours izy tena tiako rangahy izany tena satria na ilay convivialité misy iainantsika ao raha hoe ohatr'izao ke izany malagasy ny antsika anie teneniko anareo fa na io tsika io isaorako ny filohan'ny fanavaozana mihitsy ilay hoe fitondrana tena anisany miaina an'izany tsika fa io tsika io dia efa miteny ngeza be mihitsy io amin'ny olona fa ianao tena mahita mivoaka ny ivelany ianao dia mahita ny fahasamihafany ilay tsika sy ny hafa. Dia izay izany tena tanjon'ilay Gasikara-manja. 14 hatramin'ny 17 volana May no tanterahana izy io raha ny hetaheta dia malagasy anjatony maro no afaka andeha ho any. Ny diaspora misy ampahany amin'ny diaspora efa nanangana task force manomana ny communication rehetrarehetra any Frantsa sy any Eoropa ary miara-miasa amin'ireo partenaires izay efa manomana an'izy ity izany dia zareo avy ao amin'ny domaine du coq noir mikarakara any Frantsa. Ny aty Madagasikara dia ny ministèren'ny tourisme sy artisanat miaraka amin'ny OQG no mikarakara indray ny aty an-toerana dia io izany no ifantohana tanteraka amin'izao fa be dia be ny soratra anarana fa tena hojerena tsara ny azontsika ilay fatao anaty fandarana ny lien amin'ilay fisoratana anarana satria mbola mitohy hatramin'ny 7 mars ilay izy no ny fangatahana izany dia afaka misoratra anarana fa tsy maintsy izy ny sélection ho ataon'ny ministère sélection izany satria hoe andao mba ny faritra rehetra manana solon-tena ilay kalitaon'ny zavatra hoentsika koa tena hoe mba zavatra haut de gamme tena hoe produit tsara ary zavatra mendrika ampiakatra avy ny anaran'ny firenentsika mba tsy hoe fahantrana foana ny resahana vao Madagasikara dia isika hitondra an'ilay lafy anankiray izay maha isika antsika. Dia izay angamba raha fitinina ny mahakasika an'io fa amin'ny ankapobeny izany dia izao tontolo izao no asaintsika hanatrika azy. Ho an'ny mpisehatra dia hisy ny rencontre B2B izany hoe tena misy mpandraharaha mihitsy tokony ho avy ao amin'io fotoana io afaka hifanao fifanaraha-piara-miasa amin'ireo olontsika mandray anjara ao. Dia hisy ihany koa ny olon-tsotra na ny diaspora izany na ny vahiny ho avy mitsidika an'ilay satria manodidina ny 2 alina eo ny mpitsidika andrasana amin'ity tapany andiany voalohany ity aloha dia petratsika mitombo mba ho tanteraka soamantsara efa ao anaty fikarakarana tanteraka ny ekipa. Zavatra tsara izany raha ministra image Madagasikara no lalaovina eto Madagasikara nefa amin'izao fotoana izao misy ataontsika hoe lafy ratsiny kely
mirongatra ny atao hoe tourisme sexuel eto amintsika amin'izao fotoana izao. Inona ny politika ny ministera zany amongorana an'izay tranga atao hoe sady mamotika ny malagasy le izy loatra ny hoe mandratsy endrika koa le tena resaka fizahantany aiza ho aiza ministera manoloana an'izay. Efa misy aloha ny kampany efa natao hatramin'izay. Fa amafisina izay ngamba no tsara ho resahana ny tany amin'ny faritry Nosy Be manokana, Nosy Be direction tsy direction régionale izy fa délégué no any, délégué régional ny tourisme dia anisany efa nifampiresahana izay zavatra izay satria Nosy Be kokoa ny tena anisany voakasika be amin'io zany dia efa hojerena ny ahafahana mi-relancer efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny Amtram anisany sarotiny koa zareo amin'ny tourisme sexuel. Atsika tsy maintsy mila fanampiana araka ny teniko aminareo hoe le ministera antsika somary maivamaivana ihany amin'ny lafiny teti-bola dia mitady fiarah-miasa tsika ahafahana mi-relancer mafimafy kokoa an'le campagne zany ahafahantsika miady amin'izay tourisme sexuel zay. Ny tena tokony hirosona satria ny tany amin'ny delta Nosy Be teneniko teo zany dia nangataka nisy ny atao hoe police du tourisme. Anisany eo am-pijerena zay manahoana moa zany ny ahafahana mi-renforcer an'izay sécurisena ny sehatry ny tourisme zay fa rehefa misy ny tena hoe tratra dia tsy misy afa-tsy ny fandraisana fepetra entitra miatra amin'ireny tratra ireny sy ny sasany no mampiena tsikelikely io zavatra io fa ny relancer an'ilay campagne aloha zany dia efa nisy an'izay fampiresahana zay ahafahantsika manana fahafahana bebe kokoa manamafy an'izay ady fa tena miady amin'io sika miady amin'io izay mahatonga ana amin'ny teny hoe mirona makany amin'ny écotourisme tsika ho ampahafantarina an'izao tontolo izao hoe izany ny harenantsika andeha handray anjara amin'ny ITB Berlin zao ny ministère ny tourisme sy ireo opérateur vitsivitsy dia tena io écotourisme io no voizintsika foana izay no fomba fiady hoe raha tokony resaka le zavatra ratsy dia ndao asongadina le tsara dia resena miandalana mifanindran-dalana amin'izay eo momba ny Madagasikara adima amin'ny aina. Mahakasika ny fifandraisana amin'ireo tsy miankina na lafiny fizahantany na ny sehatra ny asa tanana. Teo aloha dia nalaza mihitsy ny hoe na orinasa izay atao hoe nanao mpimama ny lafiny fizahantany sy ny asa tanana ary anisany nampitaraina ny ireo mpandrara ireo indrindra zany ny terata malagasy no hoe hatrany amina Gévesile, hatrany amina SADC dia na ny fiara-pitatitra, na ny hotely, na ny vokatry ny asa tanana indrindra reny amin'ny diky isam-panamboarantsika zany dia taraina mihitsy ny hoe misy fitiavan-tena ao anatin'izy. Manahoana ny politika ministera amin'izay hoe ampatahon-tsoroka amin'ireo tsy miankina izay. Efa-bolana izay tsika niaraka tamin'ireo mpisehatra rehetrarehetra ireo na ny teto anivo ny fitondram-panjakana na niaraka tamin'ny tsy miankina. Fa angamba ataoko hoe tsy fantatro ny tany aloha tsy fantatro. Fa ny zavatra hitako dia tena mirindra ary tena hoe raha tena hoe voafeso dia tsy mety. Fa hoe tena mifanindran-dalana mety be le synergie iarahana. Raha tsy teny aminareo aho zao mety mivona kely ity resako ity fa alefako kely hoe misy an'io vona mahazo ny Tomasiny io zao fa vao herinandro mahery zay nampiantsoana daholy ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra. Ao anatin'izay koa ny organisme rattaché manana CTM tsika, manana ny ONTM tsika, manana an'ireo association samihafa tsika. Tsy miankina daholo izany resahako izany. Manana an'ireo partenaires financiers et techniques tsika. Tsy miankina daholo izany teneniko izany. Fa teneniko anareo fa feno trano izay tao amin'ny ministera ny fampidinika hoe ahoana andao tsika hanao zavatra reto mba ho solidarité amin'ireo secteur-ny tourisme sy artisanat any Tomasina. Dia eto moa zany dia raha rotiko miteny anazy hoe eo am-panangonana izay manao collecte amin'izao taolina moa zany tena hoe anisan'ny tena saika tafilanitra avokoa ny ankamaroan'ny olona any. Dia tena hoe ndao focalisezika amin'ny resaka taolina aloha ny ezaka atao zany dia raha sitrapon'Andriamanitra le 10 mars tokony ho avy zany zahay. Ireo rehetrarehetra ny vory ireo andeha amin'izay. Inona moa ny resahako an'izany ilazana hoe tena mandeha tsara ny fifandraisana matoa afaka miresaka hatramina teboka tahaka izany. Fa ny amin'ilay hoe ampimamba izay ny ilay fanavaozana ajaniriny izay ilay fanavaozana satria tena marina ny teninao olona ray na roa mba tsy tenenako anaran'olona no ny fehan'io sehatra io. Zava-misy ameko ohatra nareo ny resaka Nosy Be ato dia hiverina kely any Nosy Be. Alainy le contrat, alainy le tany, zao hektara anay
ny lalàna dia milaza fa ao anatin'ny 2 taona raha tsy misy ninona mitsangana infrastructure mahakasika ny fizahantany ao amin'ilay toerana dia azo tapahana ilay fifanarahana. Fa miteny anareo fa taona firy ny niodina teo, tsy asiany ninona eo fa giazana fotsiny ilay tany. Ary be dia be no teny dia hosahan'ny ministera ve nikitika an'ireo amin'izao fotoana izao. Izay isaorako be dia be an'Andriamatoa ministry ny fanajariana ny tany Général Ilson fa tena efa nirosoana zany, efa mahasahy zany ilay fitondrana ankehitriny, tena mahasahy. Raha tsy hanome hiresaka aminareo ny mahakasika ny nosakatiany izao ka efa miverina amin'ny fanjakana dikan'izany misokatra amin'ny mpandraharaha rehetra fa izay ilay averiko foana ihany any amin'ilay terme de référence any amin'ny cahier des charges ho an'ny mpandraharaha hiditra eo tourisme mazava, écotourisme ny resaka. Dikan'izany tsy mila trano beton be, animba n'ilay akanton'ny natiorantsika na iza mpisehatra ho avy eo ary dia mafy ao anatin'izay. Santionany ohatran'izany ihany koa be dia be ny olona niarany niantso izay raha tsy resaka tsika ohatra hoe ny Ampora Hotel olona manataratasy ara-dalàna fa dia nalaina ankeriny, nakatona ankeriny ny hotelin'izy ireo, nogadraina mihitsy ilay olona, sofana izy. 25 septambra izay mba nahafahan'izay olona ataoko hoe tena marina, tsy miditra amin'izay polémika fa hoe olona tena hoe gadraina tamin'ny tsirariny mba anisan'ny nivoaka. Efa tena miezaka izahay mijery ny antanan-tohatra rehetra nandalo primature nandalo inona mba hiverenany rariny sitsiny amin'izay zavatra tokony ho izy. Izany hoe zany efa tapitra hatreo ilay vanim-potoana hoe fehezin'olona iray na roa ilay sehatra, fa tena efa misokatra ho an'ny rehetra ary izay no mahatonga hoe voavita iny sakatiny ke tena ely ho fantatra izao tontolo izao hoe milamina io dia efa mizotra makany amin'izany daholo ireo toerana rehetrarehetra manamaha izy azy amin'ny sehatry ny fizahantany iajany ireny. Raha ohatra ka misy trangana rivotra ohatra trangana tany Toamasina dia mitavadravina ilay zavatra efa naorin'ireo mpisehatra tsy miankina ireo entina hanomezana endrika ny tanàna amin'ny resaka fizahantany sy asa tanana. Efa misy ve ao anatin'ilay fifanarahana assurance ho an'izy ireo ialana amin'ilay resaka hoe mangataka fanampiana amin'ny fanjakana zay mangataka any ohatran'izao zay fa voarafitra ao anatin'ilay fifanarahana mialova ny assurance na ny mety ho fandraisana tanana fanjakana raha toa ka misy ny atao hoe faharavana na hoe afampitehana vokatry ny rivotroza mandalo. Ingeza be izay zavatra andresahanao izay adima amin'ny aina, hitanareo ao anatin'ity sehatra ity zavatra tediavin'ny mpandraharaha dia ny sécurité des investissements. Anatin'izany na ny environnement politique na ny resaka catastrophe naturelle ohatra ny resahanao. Ilain'ny olona foana zany hoe en sécurité izy manao any investissement any. Dia ngeza be ny resaka assurance izay kosa aloha zany tsy maintsy mipetraka, tsy hoe ny fitondram-panjakana ny assuré hoe raha ravinareo dia izay hanonitra tsy ihany ilay izy fa mila assuré ireo olona ireo. Raha iteny anao zao tao anatin'ny fahavoazana tany Toamasina dia anisany nampiantsoanay teo anivon'ny ministera ny assurance ho an'izay olona rehetrarehetra affilié amin'izareo dia tokony handeha ho azy izany fanonerana ny zavatra simba izany. Akoatra ny tantsoroka no ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy hanana budget hanarenana ny izao tontolo izao ohatra rehefa tratra ny tranga ataontsika hoe tsy ampozina ve sa hoe tranga tsy azo tohaina ohatran'ilay niseho teo ireny amin'izao fotoana izao dia tena efa ohatra fotsiny ity efa nievaluenay daholo ny fahasimbana amin'ireo établissement mahery ny 400 ao Toamasina. Dia efa voakajy tsara mihitsy hoe izao ny totalin'ny dépense ilaina eo amin'ny 3 milliards d'ariary mahery kely eo. Ary resana tamin'ny fitondram-panjakana hoe sao dia azontsika apoena zareo amin'ity lafiny ity. Izay ilay tena anke tsy handray an-tanana manontolo satria manana ny assurance miantoka azy ireo olona ireo. Dia izay koa izany ny teneniko ao anatin'ilay fifanarahana tsy maintsy izay foana jerevana ilay samy mahazo win-win gagnant-gagnant dia ao anatin'ilay izy zany dia izay anjara tandrify manandrify ny fanjakana no ataon'ny fanjakana fa tsy hoe hiassurer ny zavatra rehetra. Inona ny andraikitry ny fanjakana mifasilite ny procédure rehetrarehetra, izay ny andraikitry ny ministera. Inona ny asan'ny fanjakana miapoe ohatran'ilay resahako teo ohatran'ny tany Toamasina raha misy ny azo atao. Inona ny asan'ny fanjakana mirassurer anazy hoe climat politika azony anaovana investissement tsy ho tapaka-tampoka no ezahana apetraka mba hahatonga azy afaka handraharaha tsara. Ohatr'izay zany ny endrika fifanomezan-tanana ao anatin'ireny investissement samihafa izay kasaina atao. Mitohy an'izay resaka fizahantany izay
ao anatin'ny fotoana fambolen-kazo isika ary ny zava-maniry, ny alan'ny zavaboary, ny karazana biby isan-karazany anisan'ny mahasarika ny mpizahatany. Namboly hazo nareo tamin'ny herinandro, nanatanteraka fambolen-kazo ihany koa teto amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny zoma 17 febroary teo, dia anisan'ny voalazan'ny filohan'ny fanovozana ny Repoblika ny kolonel Mikael Randrianirina ny hoe mila servisy anankiray eto amin'ny prezidansa zany ohatra, hanara-maso an'ireto hazo novolentsika ireto. Manao ahoana ny eo amin'ny nivon'ny ministera amin'izay fanaraha-maso ireo hazo efa natsatoka any amin'ny faritra Itasy iny. Tiako be mihitsy ilay fanontaniana. Ny salasala ihany mantsy tao anatin'iny hoe hanao communication ve sa tsy misy afenina eto hoe. Satria tao anatin'ny voina tanteraka ny Tomasina tsika zany dia misy ny olona tsy mahazo resaka. Heveriny olona hoe fandaniam-bola ny fambolena hazo ireny aloha dia azavaiko foana hoe resaka fiara-miasa partenaria foana ny anay ny ahafahana manao an'ireny zavatra ireny. Tany Ampefy no tanterahana zanakazo 503 novoleny ny mpiara-miasa tamin'iny fotoana iny ary dia efa mafy dia mafy ny rafitra fanaraha-maso izay nambolena miara-miasa akaiky izahay amin'ny ben'ny tanàna ao Ampefy, miara-miasa amin'ny lehiben'ny distrika sy ny lehiben'ny faritra par intérim moa izy ny ao, fa tena hoe manara-maso an'ilay izy. Fa tia mizatra tsindriko kely. Ny Madagascar National Parks izay anisan'ny mitantana ireo parcs nationaux ireo manana tetikasa tsara be izay ary ny tenako ny anisan'ny natsoina nanao lancement officiel an'izy io. Alefako ihany satria nareo miteny ilay hoe isy tsy haiko département manokana manara-maso ny hazo volena dia misy hevitra tsara be ity zaraiko efa nizarainay tao amin'ny tambazotra ihany. Misy tetikasa ny anay hoe miaraka amin'ny MNP zany io hoe un touriste un arbre. Raha dika zany dia hoe mpizahatany iray mira hazo anankiray volena. Dia misy fikambanana vehivavy zany any mamboly an'ilay manao an'ilay pépinière dia mba fidiram-bolan'zareo aloha iny. Fa tsy izay ny tena zava-dehibe. Fa ny zava-dehibe dia ity. Ny MNP amin'ny alalan'io tetikasa un touriste un arbre io dia nandeha tany aho zao nisantatra an'ilay izy dia ilay lavaka izay amboleko an'ilay hazo efa misy données GPS, les localisations an'ilay toerana. Dia avy eo ilay zanakazo napetrako eo dia efa manana QR code. Ao amiko ao ilay izy. Izay nahatonga ana hoe tany any amin'ny fanombohan'ny volana Desambra no natao izay lancement officiel izay. Dia niverina tany ny ministera nanao an'ilay lalana manta-dia andasibe niresahako anareo teo dia niverina nijery ilay izy tao ary volana aty aoriana maniry tsara ilay izy. Raha androany zany izao miskanina an'ilay QR code dia azoko ny information rehetrarehetra hoe manao ahoana ilay hazo ao, manao ahoana ny fitombony, inona moa ilay karazany, dia firy taona moa io ny lehibe, dia ahoana ilay fanaraha-maso. Tiako tenenina ao anatin'ny tontolon'ny digitalisation tsika izao. Dia atsipika any ilay hevitra somasoa azo atao tsara ny hoe irana miasa amin'ny Madagascar National Parks sy ny MED isan'ny tetikasa fa za mahita hoe tsara be ilay izy. Ho anay zany izao ny mpizahatany miditra any amin'ny faritra andasibe sy manta-dia iny dia azonay isaina amin'ny alalan'ny isan'ny hazo volena amin'ny fandalovany. Ary na mody any ampitan-dranomasina ary izy dia afaka manara-maso hoe nanahoana ilay hazo nataoko. Mba tsy ho saritsarina fambolen-kazo fa tena fanamaintsoana ny tontolo natao. Atsipiany ny hevitra zao dia ilainareo aty anivon'ny présidence. Mahafinaritra izany hevitra izany raha matoa minisitra ny fotoanantsika ihany koa nefa mihazakazaka. Mino izay fa mbola hisy ny fotoana hivirinanao ato anatin'ny fandarana hitondrana ny tatra mahakasika ny Tomasina manokana fa mialohan'izay amin'ny olotsotranao satria anisan'ny fototra nisian'izao fanavaozana izao ianao sy ny miampy an'izy Menada amin'ny maha-olom-pirenenanao mampitolo anao manao ahoana fahitanao an'ilay tena hoe fanavaozana amin'izao fotoana izao. Rome ne s'est pas fait en un jour. Matoa namono tena, matoa niaritra zavatra mafy dia tena tiana avao. Za manokana manararoatra satria izao mba fotoana hisaorako any ramatoa lehiben'ny faritra par intérim Clémence Rarinirina sy andriamatoa tale jeneralin'ny ACM Barbara Kotoarisoa fa manoatra noho ny raitam-po izy dareny satria raha tsy nisy fifandeferana, raha tsy nisy fifankatiavana, raha tsy nisy fifampitokisana, tsy possible ireny zavatra nataontsika ireny. Eto aho izara tsy ambaratelo ary mino fa ho avy ny fotoana mbola iriko raha misy fandaharana ohatra hoe irahanay telo dama inona moa zany dia mitantaritsika hoe fa inona moa tena niainana tamin'ireny.
Fa mafy be zany hoe bataina ny vady aman-janaka dia miray trano izay telo ta miaraka amin'ny ankohonanay. Mafy be zany ny ankizy tsisy mianatra. Ianao amin'io tena na hivoaka eo an-tokotany ary tsy possible satria vao misy milokalize hoe aiza ianao miverify ny telefony io hoe mode avion ve sa inona sao dia hitana. Satria tamin'izany tena survie, tena ny ainay mihitsy no dia tena te hisaotra nisy daty eo niara-mifampitatana tamin'ireny rehetrareny. Iny moa no zaraiko foana hoe tena nankinay tamin'Andriamanitra ilay izy. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy izaho manokana satria tena ireharehako ny maha-kristianina hoe président Mikael Randrianirina colonel no napetraky ny tompo hitantana an'ity firenena ity. Raha tadidinareo ny zavatra nitenen'ny président vao tonga voalohany teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey izy hoe tsika amin'ny anaran'i Jesosy ity zavatra ity hozy izy. Nampisy fanantenana ngeza be tato anatiko izany ary izaho tena resy lahatra hoe tanan'Andriamanitra iny fa iza ny eritreritra hoe androany tsika eto Iavoloha manao an'izao fandaran'izao. Iza ny eritreritra hoe azo hidirana itony toerana itony indray andro any raha ny ataoko hoe ampima mba sy tsindry azo lena niantra tamin'ny Malagasy. Dikan'izay na dia noho ny amin'izay fotsiny aza efa fanavaozana izany amiko hoe ny olona rehetra manana accès amin'ireo mpitondra antsika. Hitanareo nge ireny fionean'ny filoha tany amin'ny diaspora ireny. Moa ve ny olona rehetra afaka manao an'ireny tamin'izay filoha rehetrarehetra teo aloha ndao avereny ny tantara e. Fa androany ianao mahita an'izany hoe filohanao afaka resahanao hoe dia ahoana izany ilay ohatra tsy ny olona rehetra ny samy affronté an'ireny. Isaorako be dia be an'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana izany. Te hiteny aho izany miroso makany amin'ny fanavaozantsika. Fa io tsy ho vita indray andro. Ary ny tena fahadisoana be koa averiko foana ihany ho antsika rehetra ty izao. Tsy hoe satria tsy misy tsy hoe satria mitantana ministera ty tsy fantatro mbola hisy amam-bolana ve sa ho aman'andro ve sa ho aman-taona ny hipetrahana eto Tsy hoe satria eto dia miteny an'izany. Tsy afenina fa tsy fantatsika ny mety hisy ireo manimao roviana tena tsy fantatsika ny ampitso. Fa mandraindraikitra aloha izao dia manao izay tandrify sy manao izay farany tsara azoko atao ametrahana dian-tanana ho an'ny firenena. Fa ny tena toe-tsaina hitako mahatonga an'ilay olana dia ilay hoe rehefa tsy misy toerana nomenana manokana dia manohatra manomboka eo. Izay mifatisoa-kevitra izay. Rehefa tsy misy toerana nomena manokana dia miteny aho hoe tsy mandeha araka ilay nandrasako ilay fanavaozana ary tsy izao ilay fanarahana. Fahadisoan-kevitra izany. Fahadisoan-kevitra izany satria mahita ny fiovana. Miteny anareo aho hoe talonga ianao tapaka izany ny jiro sy rano ny aingana. Fa talonga ianao tapaka izany ny jiro teneniko anao tena vavabavaka ianao hoe roviana vao hiverina. Zao ianao tapaka tsy fantatro nareo raha mitovy aminahy fa tena nisy fotoana efa tena zatra mihitsy io hoe tsy 10 minitra dia hiverina. Misy elanelana ngeza be izany ho an'ny famokarana. Miazakazaka atao jereo tsara ny vola rehetrarehetra tafiditra teto mahakasika ny fanohanantsika ny otraboana any Tomasina. Tena exploit ny ataon'ilay fitondran'ny mpanavaozany fa saingy mbola mila jerena fotsiny mety tsy voatery tonga lafatra any amin'ny fitsinjarana sy ny sisa mety mila mafimafy ny fanaraha-maso fizohina fa za tena mahita tena manao ilay ty tsy resaka fisolelahana na filana ranondranony fa kosa tena miroso hoe iza teto amin'ny tany sy ny firenena ny nasananao an'ireny hoe firenena roa izay ataontsika hoe tena mifanandrina fa tena manana fahasahiana ilay filoha miatrika tsy mitsoaka tena za miteny anareo fa zay vao tsapako hoe misy olona lehibe tompona andraikitra mitondra Madagasikara fa tsy hoe zaza taitaitra fahefana ka dia miteny izay manandrify ny vava fotsiny. Izay ankasitrahako be dia be ary tena efa napetraka tamin'Andriamanitra ilay izy dia tena apetratsika mitombo hatramin'ny farany ho tody hatrany amin'izay andrasan'ny Malagasy rehetra ny fanavaozana andrandraitsika. Fa za mahita efa mirositsika ary any amin'ilay lalana izy io andalantsika io fa eny andalana eny no manadio tsikelikely an'izay hita hoe parazita mbola mitady hanimba sy hanakatsakana an'izay fanavaozan'izay. Tsy haritra fotsiny alohan'ny hamarana anazy namana Iady Maminiriny mahakasika ny nahafantarana betsaka nahafantarana fa anisany nahafantarana anareo ary tadidin'ny olom-pirenena niady tamin'ny resaka fahatapahana jiro sy rano. Ty hiditra kely ny tsiambaratelon'ny gouvernement tahako hoe manao na plaidoyer anao anatina filan-kevitra minisitra na filan-kevitra ny gouvernement amin'io resaka fitarainana io satria hitrena hoe efa misy ny ezaka fa amin'ny réseaux sociaux moa izany misy ihany koa ireo mbola mitaraina amin'izay fahatapahana jiro na rano izay dia manahoana re izany fihatrehanao an'izay sy ny atsisika ataonao anatin'ny filan-kevitra ny gouvernement amin'izay hoe hiezaka ho an'ny jiro sy rano izay.
Misaotra Janiro. Ohatrany hoe mahita tenako izany hoe super woman ve sa kizena any andraisany Janiro iny ana. Fa mahafinaritra anahy ilay fanontaniana. Ary tiako ilay toerana ametrahanao hoe miady sisika satria io no divana. Pragmatisme izay amiko no tena ilaina. Mahomby sy avy dia misy action azo atao avy amin'ilay zavatra atao. Misy différence be entre être et paraître. Ny modimody sy ny tena izy. Raha ny resaka hoe ady atao anivon'ny gouvernement, raha misy zavatra manotohina ny fanavaozana, raha misy zavatra manome vahana bebe kokoa ny firongony, dia anisany miteny mahitsy mazava, mivantana ny tenako. Resaka jiro sy rano misy fomba fiteny izay ihany hoe rehefa hiteny zavatra tsara momba n'olona iray dia atao imasom-bahoaka. Dia rehefa hanitsy an'izay mety tsy tanteraka ao aminy dia atao mangingina. Zaho manokana ny fomba fiasako hajaniriana dia izao hoe rehefa mahita zavatra tsy mety amin'ny lafiny jiro dia miantso mivantana ny Andriamatoa minisitry ny angovo aho. Misy an'izao ary sao dia tsara jerena voaraiko ny ohatr'izao, inona ny azo anampiana? Ohatran'izay koa ny rano. Menmenina ny olona fa tapaka ny rano arianana, ahoana ny vahaolana, nandeha tany Nosy Belleville, ohatran'ny voaresaka foana ilay izy, tourisme moa no resantsika. Dia nitaraina resaka rano ry zareo, resaka karazana tuyau sa inona ny problème. Dia avy dia niresaka tamin'ny Ramatoa Anja minisitry ny rano Avy eo dia izay roa vavy mifampiantso hoe efa milamina ilay izy efa lasa ny fitaovana, efa manamboatra. Azonareo ve ohatr'izay izany ilay pragmatisme tiana atao. Tsy ilay hoe tsika efa tsy fitondrana oeraoera intsony izao hajaniriana ka andeha hiseho mba ho hitam-bahoaka hoe dia miady ho an'ny rano mihitsy Lili tery, tsy izay. Fa efficacité kokoa dia izay no mahatonga anahy hoe aleo sady rese mivantana amin'ilay tompona andraikitra, tsy manitsaka koa. Ny anjara asan'ny sasany fa io koa tsy mety. Hoe tiako atao daholo ny zavatra rehetra. Izay no ilazako hoe sady tsy kizena any, tsy super woman fa Lili Rafaralahy. Bitika sy kely ihany manao izay anjara andraikitra aman'andrify fa ohatrohatr'izay izany raha ilay secret kely ao no tianao hofantarina dia mba nameko ampahany kely. Ohatrohatr'izay ilay fiarahamonina ao sy ny fomba fiarahanay miasa. Fa izaho kosa aloha dia miteny anareo hoe tena tsy ampy-salasalana ary ampanetretena no itenenako hoe tena efa manao ezaka faratapony na ny lafin'ny jiro na ny lafin'ny rano izy mianadahy ireo izay isaorako azy manokana eto. Maro misy latsaka Ramatoa minisitra raha misy zavatra tianao ho amafisina tamin'ny zavatra rehetra voalazantsika teo izay mialohan'ny hamaranantsika ny fandarana dia omeko iray minitra ianao ao anatin'izay. Betsaka ihany no voalazantsika teo hoe asa n'adiny firy ilay fandaharana. Misaotra betsaka nareo mirahalahy aloha sy ny tompona andraikitra rehetra misaotra ny zalahy teknisiana, ny ekipa rehetra niaraka teto fa zava-dehibe ny hafana miresaka amin'ny vahoaka ohatr'izao. Dia miarahaba manokana koa fa izao vao mahafantatra ny fisian'ny la chaîne de la refondation tena mirary anareo ahomby be dia be. Dia tsy maninona fa ataoko eto fa asomeko raha be dia hoe andao tadiavina hevitra ny mba ampidirana an'izy itony any anatin'ireny canal sy ny sisa ireny mba ho hitan'ny Madagasikara rehetra ny zavatra ataontsika atao anatin'izao fanavaozana izao. Inona moa ny hafatra? Ny azany tiako averina foana ihany hoe izaho manokana resy lahatra fa tsy hoe fahaizana na teknika na taktika no nahatafavoaka antsika teo ambany vahoan'ny olona izay nambotry ny firenena sy nanambaka ny Malagasy antaonany maro. Fa izaho resy lahatra hoe tena tanàn'Andriamanitra ilay izy. Dia izaho dia taonany Malagasy foana hoe ny firenena manana an'i Jehovah ho Andriamanitra ihany no afaka ho tafavoaka ao anatin'ny sedra lalovany. Ary raha misy hoe dian-tanàna tiako apetraka mba ho tsaroany taranaka, ho tsaroany tantara ny aorianany dia ny hoe raha tsy niankina tamin'Andriamanitra tsika tsy nahavita ireny zavatra rehetra ireny. Dia izay lalan-tsaina izay ihany no tiako hitohizana reto hoe andao tsy hatoky tena, andao tsy hirehare, andao tsy hoe rehefa misy fahefana kely eo am-pelantanana dia hanao tsinontsinona ny hafa, andao tsy hamerina izay adalàna mety nataony tany aloha. Fa raha mandalo dia inona no resahana momba rehefa miala eo mbola afaka hijery fitaratra veram-pitso hoe nandalo tao amin'izany ministeran'ny fizahantany sy asa tanana izany Lili, inona no napetrany tao, nanao inona izy, nisy dian-tanana ve nanamarika ny mpiara-miasa ka natsapa ny mpiara-miasa hoe hafa ny fiarahana tamin'ny fandalovanao,
Misy dian-tanana ve napetraka ao ho an'ny sehatra rehetra miankina aminao ka tonga azy irehareo hoe ny fandalovanao mety nanamarika azy. Any zany amiko ny toe-tsaina tokony hitondrana an'ity firenena ity ary dia mila mitandrina satria tena mbola fragile ny vahoaka malagasy dia tandremana ny fihetsika mety hanohitohana, hanafotohana, hampasorena ny olona. Fa manasitrana ny ratrana velan'ny 19 taona anie tsika. Dia tena mila mahazo an'izay zavatra ka mampahery antsika rehetra, isika rehetra izay ataoko hoe mandray anjara mivantana amin'izao fanavaozana izao tsy mora izany hoe manao ny ainao tsy ho zavatra nefa indraindray mbola mahazo fanakianana, fanaratsiana. Fa izy ireny indraindray tsy natao hovaliana fa natao hovaliana amin'ny alalan'ny asa dia aleo mba ny asa tanteraka no ahafahana mamaritra hoe nety ve sa tsy nety nataon'ny olona anankiray. Izay angamba vao tsy dia lava resaka loatra saotra betsaka nareo mirahalahy nanasa tao anaty fandaharana. Mankasitraka anao Ramatoa Minisitra Lilira Faralahy dia izay tenin'ny Ramatoa Minisitra izay ihany koa no entina mamarana tanteraka ny fandaharana amin'ity androany ity. Ankasitrahantsika rehetra tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany na tamin'ny fahitalavitra izany na tamin'ny alalan'ny onjam-peo izany ankasitrahana hatrany isika rehetrarehetra amin'ny fankafizana izao fandaharana izao. Ankasitrahana ihany koa ny teknisianina atao ambadimbadika atao izay nikirakira ny feo sy ny sary ary mankasitraka ihany koa ny ajanirina niaraka nanolotra tampoka izao fandaharana izao dia mametraka ny velomo mandrapitafa amintsika rehetrarehetra indray tompoko.